Manarintsoa, dibo-drano fa tiantoka ho an'ireo mpivarotra. Andranomanalina, dibo-drano koa ny lalana. Tsy fahazoana fampindramam-bola FEC FRD ny FMI ny tsy fifampitokisana eo am-bahoaka sy ny mpitondra ny olana hoy Vaovao Olom-pirenena miatrika fifidianana mila mahay manavaka ny vary sy ny tsy parifady ny firenena hoy Vami. Arivan'ny sabotsy 17 ny volana novambra taona 2024 manaritra ny fiarabana tompo-kilasy sy tompo-vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny ako ny fampelezan-kevitra no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao. Tetsy amin'ny kianja malalaka Antananarivo Ankorondrano no ny famotoana tamin'ireo mpiaradia amin'ny ny mponina sy ny mponina Antananarivo ny kandida Ravalomanana sy ny antokotiky Madagasikara. Vonina anova sy anarina Antananarivo renivohitra Madagasikara isika ho ny flot national ny antokotiky Madagasikara nandritra ity fotoana ity. Tato-baovao mahakasika izany. Mila mahay mijery sy mamantatra ny olona miresaka aminy malagasy indrindra fa ireo olom-pirenena mpifidy. Mila mahay mametraka amin'ny tenany ireto fanontaniana vitsivitsy ireto ny tsirairay toy ny hoe iza no miresaka amiko ity, inona no efa vitan'ity teto amin'ny firenena, taiza no nipoira ny ara-politika sy ny fihetsika nataony teo amin'izay sehatra izay. Mila mamaly ireo fanontaniana ireo isaky ny kandida ny olom-pirenena ifidy raha toka te anana olona azo ny ametrahana fitokisana amin'ny fitantanana ny tanàna hoy ny flot national ny antoko vahoaka amiray na ny Vami no mafisy ny Alphonse Rakotondrainibe fa mila fantarina ny programana sa nilay kandida. Rakotra fotsy mena ny teto Antananarivo be Ankorondrano androany vahoaka ny fanitsakitro arabakteny no tonga namaly ny antony kandida Ravalomanana nafonja ny afatra izay natao ny flot national ny antoko Ravalomanana Marc ho an'ny mponina Antananarivo nandritra ity fotoana ity. Le rabatsika rehetra tonga maro be toy zao miprofo fa manesika, zao miprofo fa sasika, ary zao miprofo fa ho azosika ny tanàna Antananarivo amin'izay. Iza matahotra nareo. Efa fotoana maro no andrasantsika an'ity fa tsy maintsy manana faharetantsika raha te hanana soa. Ka dia ny fifidianana amin'ny faha 20 volana Desambra ho avy zao no hanamarinantsika azy, hampahafantarantsika azy na ny eto Madagasikara na ny any ivelany hoe jereo zay eto arao maso ny zava-misy. Dia rehefa niresaka tamin'ireo namatsika zay dia hoy izy hoe matoky zay fa anareo marina ny tanàna, ary tsy ny tanàna fotsiny fa anareo marina rehetra. Ka dia samy mimana tsara daholo tonga maro dia manentana antsika rehetra ary andray anjara feno amin'ny fifidianana zay ataontsika fa 20 volana Desambra. Fa tena zava-dehibe manomboka amin'ny latsinainy dia zao izarytsika ny sasany manomboka manao formation andreo délégué sy ireo mpanara-maso rehetra hatrany amin'ny foibeny hatraty anomboka amin'izay tsika. Faharoa tsy maintsy aseho atsika koa fa tsika tsy matahotra fa misy solotenantsika daholo amin'ireny ratra manjaika ny seni ireny. Ka dia mila tanàna mendrika, mila madio, tanàna milamintsika. Zay le fanovana dia daviny atao tao. No zany zany tsy maintsy ho tanterahantsika fa 20 volana Desambra io. Amin'io fotoana io tsika afaka very reto ary tsy maintsy very neto tsika. Tsy manana zotsolany io rangaha io. Zao fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsainy zao no ahafahantsika manomboka miasa miaraka amin'ny fanovana sy ny fanantenana. Zao fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsainy zao no ilazantsika sahady fa atsika ny tanàna. Tsy ekentsika intsony ndreny vohatra maloto korotana fa ho avytsika nadio azy. Tsy ekentsika intsony ny reny vohatra tsisy jiro, tsy milamina, tsisy rano. Sady io nany ihany reo fa izao fifidianana ataontsika izao no anehoantsika ihany koa fa tapa-kevitra voaka ny Antananarivo miaraka amin'ireo le mponina mpiara-keto reo, tapa-kevitra amin'izay izy. Noho izany dia manantena aho, manantena isika fa anao arak'izay azo atao daholo ianareo tonga maro be reo afatra manokana ho an'ny mpanolotsaina playlist tsy maintsy ataontsika zay ampandaninanareo. Zava-dehibe ny fahavonan'ny vahoaka ny Antananarivo iroso amin'ny fanovana tahaka izao
saingy mbola misy asa mafy miandry atsika amin'ny faraika amby folo ny volana desambra aoriny ny fandatsaham-bato dia ny faharovana ny vato izay narotsaka iara-dalana ao amin'ny fanovana isika rehetra ary tokony omeko fa ho arenitsika Antananarivo ho iatrany ny filoha Ravalomanana Marc. Mbola eo amin'izay vaovao teny Antanimena be Ankorondrano izay iatrany dia nitodika manokana tamin'ny mponina Antananarivo ny kandida ho mpanolontsaina ny tanàna sy ny solontenan'ny tanora nandray fitenenana nandritra ity fotoana ity mamafisin'izy ireo tao anatin'izany fa efa manangasanga ny fanovana ho an'Antananarivo fa anjaran'ny mponina sisa no mametraka ny safidy ho an'ny larana faefatra. Ndao arahantsika ny tati-baovao mahakasika izany. Ny tenako izay mijoro izao no isan'ny zandry indrindra amin'ireo mpanolontsaina amin'ny ray lisitra amin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna tozy Ravalomanana. Misy manontany hoe, misy miteny hoe tanora voaeritreriny ve dia hisehatra sady amin'ny politika. Tsy afaka miandry rapiso na raha afaka piso fa izao dia izao mifanovana. Miantso antsika tanora rehetra androany na mitovy firiana politika na tsy mitovy. Miantso antsika rehetra androany itsika lakile amin'ny fanovana aseo andao aneny safiditsika amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato amin'ny 2 desambra ho avy izao. Iza le ofity itsika? Miantso any Antananarivo, marary Antananarivo ankehitriny. Io Ravalomanana mitsanga indray mandeha. Aianareo samy malagasy isika. Fa inona loatra mahazo Antananarivo no tsy miteny. Ndra boka antimo, ndra avaratse, ndra antingana, ndra andrefa, andao ifily amin'ny 11 desambra Ravalomanana tojo. Merany malagasy io fa tsy merany Antananarivo samy rery. Mivadika ny tany, lasa tany milevin-drano Antananarivo rolahy. Ino mahazo antsika ty? Mandiana mifidy, isika ao 67, isika ao Isotry, any Ambohipo, any Andavamamba, isika rehetra na mainty, na kosovolo, na ngitavolo, na foty, andao ifidy amin'ny 11 desambra tojo larana fahavety efatra. Mavety bevata rolahy satra. Raha ny zavanisy teny Antanimena be Ankorondrano androany teo dia tsikaritra tanteraka fa vahoaka ny fanitsakitro ara-bakiteny no namaly ny antso ny kandida Ravalomanana tojo tamin'ny fionana tamin'ny mponina Antananarivo izay. Tazana avokoa ireo mpanaradia indrindra fa ny mponina Antananarivo izay resy lahatra irodorodo ho any amin'ny fanovana ho fanarenana an'Antananarivo. Nitodika manokana tamin'izany indrindra ny kabary izay nataon'ny kandida Ravalomanana tojo nandritra ity fotoana ity. Ndao rahantsika ny izay kabary izay. Inona leo ataontsika teo amin'ny 11 desambra? Zao, maninona no ifidy antojo Ravalomanana. Fidy antojo Ravalomanana antsika satria apotika Antananarivo. Tsy avelantsika simba ohatr'izao io. Tsy misy hoavy ntsony reto tanora antsika reto. Very lalana izy. Ka noho izany tsika dia mila an'ilay fanovana. Zany fanovana zany dia asa. Mila miasa zany tsika. Rehefa ataontsika le asa dia misy le fanantenana. Ka tsika nanatanteraka an'izany. Zany tojo Ravalomanana zany zanaky Marc Ravalomanana zany. Lela mahery zany. Ary tsy misy liona miteraka saka kely zany. Inona le hovaitsika le fahantrana, hovaitsika fiadanana le izy. Efa vonina tsara daholo. Dia inona zany ataontsika amin'ny 12 volana desambra? Numéro firy? Daholo averimeritsika foana le izy, mbola tsy laintsika. Ay izay zay lena eo mbola miandry kely no le orana. Miandry kely fa mbola iresakintsika. Ka zao, tia tena afatra lehibe. Mieny tsara daholo tsika. Lasa manao fetifety fotsiny tsika androany raha ohatra tsika ka tsy tonga mifidy. Indrindra fa itsika tanora reo. Betsaka amintsika tanora tia makafia manaradia fa tsy tonga mifidy. Fa ilaitsika mba hahafahan'ilay fanovana tena ho tafapetraka. Any ka nampifaninana amintsika raha mino fa afaka mitondra fanovana koa izy. Raha manana fanovana izy zay tohanane. Ka zay tonga mifidy daholo tsika amin'ny 12 volana desambra dia zao meloha an'izay Mbs Sabotsy tsika
mbola betsaka noho izao indray ho tenenina aminareo le daty sy le fotoana fa amin'ny sabotsy zao tsika dia ho tonga be da be miaraka rindra kira be da be misaotra tsika rehetra mbola verimeritsika bona la izy mbola tsy rentsika ay zay zay leny eo mbola miandro kely no le orana miandro kely mba mbola irezaka tsika ka zao dia tena afatra lehibe mieny tsara daholo tsika lasa manao fetifety fotsiny tsika androany raha ohatra tsika ka tsy tonga mifidy indrindra fa itsika tanora reo betsaka amintsika tanora tia makafia manaradia fa tsy tonga mifidy fa ilayntsika mba hahafahan'ilay fanovana tena ho tafapetraka any ka na mpifaninana amintsika raha mino fa afaka mitondra fanovana koa izy raha manana fanovana izy zay tohanany ka zay tonga mifidy daholo tsika amin'ny raika amby folo volana desambra dia zao meloha zay amin'ny sabotsy tsika mbola betsaka noho izao indray ho tenenina aminareo le daty sy le fotoana fa amin'ny sabotsy zao tsika dia ho tonga be da be miaraka rindra kira be da be misaotra tsika rehetra fa mbola ijanona eny an-tanimena be izay ihany isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity nanamafy ireo solombavam-bahoaka atao anatin'ny boriboritany enina izay voafity tamin'ny alalan'ny vovonana firaisan-kina fa miara-dalana sy manoana tanteraka ny kandida Ravalomanana amin'ity fifidianana ho ben'ny tanàna ity fifidianana manakaiky vahoaka ahafahana mitondra fanovana ho an'Antananarivo ka izany indrindra no antony izao fanohanana sy fandraisana tanana ho amin'ny fampielezan-kevitra sy ny fanohanana ny kandida larana faefatra tojo Ravalomanana izao raha ny kabary izay nataon'izy ireo teny antoerana androany miantso ny mponina Antananarivo ihany koa hiaraka ifanohana iroso ho any anatin'ny fanovana sy ny fanantenana izany tato vaovao miarabanareo alohan'ny telenako loha dia sota betsaka arteako monsieur le maire fa zao sady dia fa hita izy any tiangory vitsika am'izao dia sotra an'Andriamanitra alohatsika satria tafavorotsao matsara teo mifakatoavana matonga zotaka zao anareo dia avy amin'ny tompo ary isoran'andria mandeha amin'ny masady tandreny voatra neta avy anina sady tatsa sotra fa avy norana ny sabatosany afa dia zao voavy mandeha norana dia jerevy ny tanàny fa maloto be tena maloto vovoka tsy nitarina maro izany monsieur le maire zany ny andro miasa miandry atsika ka zay nataokana hoe nitsika rehefa tena laza monsieur le président eo nitsika rehefa propagande sady asa tamin'izay amena fitana le olona fa tsy omena trondro ninny andatsy ny akilany tsy mahazaka olona betabeta zao izy fa inona ny ataony vola tsy hitakahatra izy angavana nananatra izy zay no zarana tambaziny nareo asa mety vidin'olona mariny tsatsaty marina asa mity ny tenanareo mariny tsatsaty marina e dia zao hitako fa masaka tena masaka zao tena mahavelombolo fa tongava le afaka entsika tonga amin'ny dimy maraina dia fa tonga jeran'izay mikimakiny zareo fa reo angalatra dia efa masaka zao dia rehefa moditsika zao dia hoe efa masaka dia ndeha ody rehefa hariva tompoka zay vao maly satria aza matody saka fa trondro loka le trondro reo olona mpangalam-pilana atsika lasa mody lasa angalary mivatsika anavankolokolo eo aby ny risoloisy vidiny daholo ny any amin'ny bureau de vote-tsika mila mailitsika fa rehefa mailitsika tsisy atahoratsika fa samy mianatra samy solondremena tsisy angalarany zao mandrasanao monsieur toto zay ny tiako sotra tompolasy sotra tompovako salame tonga eto amin'ny tanànatsika monsieur le maire tiaka be fa arabaina ary zareo tonga eto amin'ny tanàna monsieur le maire fotoanany tanora zao nisy ny sababaka tany ny samaka izy zao lozy ny samaka le olona satria diso misabaka loatra tsy akatsika tsony zany manana tanoritsika manana mpandimby ny filora Ravalomanana tsy maintsy miova Antananarivo sady zany ninninona taony lahy tsy maintsy anay Antananarivo sotra tompoko makasitraka tompoko vavy salama daholo ve normal monsieur le maire normal raha anaovana angaredina ianao
zao kay ny vahoaka manaraka anao noho izany dia zao hoe tsotra fotsiny ny atsika aza varinitsika amin'izay olona voakarama manenjika atsika any fa ny fandraisena ho azotsika banjininy ny fandraisena ho azotsika dia fandraiseny ny vahoaka malagasy ray manontolo izay efa mifototra anaty amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia amin'ity ianao président vao azo cadeau d'anniversaire tsara indrindra satria ataontsika tena mbola tsy nandalo teto amin'ny tantara amin'ny firenena Antananarivo ny cadeau amin'ny président amin'ity ary ny fahafahany vahoaka malagasy ray manontolo ny fahavitantsika ny fifidianana amin'ny 11 décembre io dia samy tsika mivonona ataontsika ohatr'izao na nialy ny fifidianana ary satria tsy avelantsika atoritory raha tsy mivoaka ny vokatra amin'io alina io dia tonga dia efa arovantsika hatramin'ny farany ny vokatra fa tsy mandry andry zany tsika fa tonga dia fantatritsika ny fandraisena ary tsy maintsy tazomitsika hatramin'ny farany izay fandraisena izay saotra tompoko saotra président miarapatsika rehetra vahoaka Antananarivo ao ve raikitse zao hiatrika fifidianana tsika hiatrika fifidianana isika amin'ny 11 décembre amin'ny 11 décembre firy le numéro 4 le numéro zao any hoany misy mpanatsatso any hoany misy manaratsy any hoany misy mandoto milaza va hoe tsy niomana ny sasanony zao mitahotra amin'ny BDB tsy hitandrareo nefa niomanana sy namola volanana zao kandida tonjy Ravalomanana zao tao anatina tokotiko Madagasikara ho karakara itsika raho amin'ny 11 décembre karakara fa mivoraka karakara fa mivoraka karakara fa mivoraka dia zao raha misy mbola mitady hividy mivatonareo amin'ny 11 décembre raha misy mitady hanome vola raiso vola dala tompo volanareo ihany na 5,000 na 2 alina na ohatrinina raiso fataro iza ihany no fidina firy le numéro boriboritany fa 5 miaraka amin'ny candidat monsieur le maire tojo Ravalomanana amin'ny 11 décembre raikite raha hitodika amin'ny candidatsika dia raha tombanana ambony tombanana ambany dia tojo Ravalomanana ny lany tsy hoe tsara kanjo na tsara mpandraitra fa ny zanaky tata dia kanjo sy raitra manana ny lazonady io tena mataty fa sady bokosony be detanty ka hoy hoe misy wawawa tany maly alina fa avany maty andrano reny to place toko favy fatatsika ny jodasy fatatsika nompamadika fa zao fotsiny ty tenentsika miasa trany miasa ihany miaraka amin'ny tojo Ravalomanana toko place toko vavy mampanantenanareo izahay solo mavambahoaka faondamosiny zany tojo Ravalomanana zany fa izy no anovatsika anovana Antananarivo ary hiakatra zany fiainana Antananarivo zany ho vita daholo ny fotodrafitrasa ho vita izao lehilahy zao toko place toko vavy miaraka amin'ny mpanolo-tsaina zany resaka jiro zany zany resaka ambotaiazy zany zany resaka fandrimpalemana zany ho vita n'izao lehilahy zao zany toko place toko vavy misy miteny ihany ko hoe andao anao débat reo candidat reo za misy ny samisakana toko place toko vavy tsy lany andro amin'izany atevy zany tsony ny candidatsika fa ny fotoanany dia ho atokany manakaiky ny vahoaka natokany iresaka amin'ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra ambassadeur firy nefa miantso azy mpiara-miombonantoka firy nefa nampy azy rahalahy somatsara izy dia tolotra ny fampatsimbola ho Antananarivo toko place toko vavy ny amanako azy ty zao ho an'le olona miseho azy candidat eo hoe anao débat sa vonina anao débat aminao tompoko rasa anao to place toko vavy za ihany manao aminao mbola tsy resaka amin'reto député reto za fotsiny aloha maiky za fa ty candidat ty olozany azo azy koa dia manentina anao ny Antananarivo tsika miteny zao dia zanaka Antananarivo monina teto Antananarivo teraka teto Antananarivo mahalala ny fiainana Antananarivo fa afa ny sasany misanjoka ho zanaka Antananarivo misaotra tompoko lahy pakasika toko vavy vitanareo amin'izany za tsy andy
zao a fanamafisana ny lalana efa mazava mahazava be mandresy tojo Ravalomanana tsisy ady hevitra io ny zavatra ataontsika sady de miandry zay valiny miaro ny vato ary efa manaramaso ny zavatra rehetrarehetra zay misy amin'izao fotoana zao aza varimbarinitsika tsy varimbarina indrindrandrindra amin'ireo toerana efa fantatra fa zone rouge le zone rouge resantsika io de ao ny fangalaram-bato Ankasina, Andotapenaka, Andranomanala centre reny toerana ohatry reny a fantatritsika fa ao ny fanaovan'zareo zavatra ka isika rehetra any mivonona tsara hoy a fa ady no atrehana isika tsy matahotra isika mijoro hatrany fa maika fa miaraka amin'ny tojo Ravalomanana anamboatrany Antananarivo ny tanjona hitatsika ao anatin'ny reny flyers zaraitsika reny ny lalana ny WC publika ny jiro ny fandripahalemana ny tanora ny ankizy ny rehetra ny lahy ny vavy ny zokiolona tafiditra ao anatin'izany vahoaka na Antananarivo zany adio ny tanàna azava ny tanàna horoahatsika le aizina ozy izy Ravalomanana tojo zay no izy fa misaotra atsika rehetra makasitraka toboka izay ny amin'iny fa lafim-baovao manodidina ny fifidianana izay hatrany manana andraikitra feno amin'ny fanarahana ny fampielezan-kevitra izay ataon'ireo kandida mpirotsaka hofidiana ho ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ireo olom-pirenena mila mahay mamakafaka ny olom-pirenena manoloana ny fahaizan'ireo mpanao politika mampiresaka sy miresaka hoy ny filohan'ny antoko vahoaka amiray na ny vamisy andao rahantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Prince. Mila mahay mijery sy mamantatra ny olona miresaka aminy malagasy indrindra fa ireo olom-pirenena mpifidy mila mahay mametraka amin'ny tenany ireto fanontaniana vitsivitsy ireto ny tsirairay toy ny hoe iza no miresaka amiko ity inona no efa vitan'ity teto amin'ny firenena taiza no nipoirany ara-politika sy ny fihetsika nataony teo amin'izay sehatra izay mila mamaly ireo fanontaniana ireo isaky ny kandida ny olom-pirenena ifidy raha toka te anana olona azo ny ametrahana fitokisana amin'ny fitantanana ny tanàna hoy ny filoha nasionaly ny antoko vahoaka amiray na ny vami no mafisy ny Alphonse Rakotondrainy be fa mila fantarina ny programana sa ilay kandida ny olona tokony fantatry ny zavatra fantatray vahoaka zahay vahoaka dia olona miresaka aminay a de olona normal satria nakabeazan'ny olona kitaitaitra raha vao mahita vahoaka de kitaitaitra fotsiny de lasa mitenditeny foana ohatran'ireny hoe atsika ny tanàna fantatrareo tiako lazaina amin'izany ny vahoaka mahafantatra hoe iza ny olona mampiresaka fotsiny manao fampanantenana pokaty ohatra nataony Rajoelina tamin'ny présidence de iza ny olona tena mahay mandresy lahatra fa misy olona mampiresaka mahavita mampiresaka an'izany misy olona mahavita miteny hoe ny omby vosotra ampiterahana misy olona mahavita miteny izany ahoana moa hoe itiavako olona tsy fantatra akory programme anazy tsy hitako akory inona ny zavatra mbana vitan'ity olona ty ka ny olona mitady zay zavatra zay hoe iza ny olona navita iza ny olona nanana iza ny olona mahay manao an'izao zavatra zao mba hiadanako mila fahamailona ny fifidianana indrindra ho an'ny olom-pirenena eto Antananarivo raha olona tena vonina hiasa sy afaka tena mamaly ny filany vahoaka atreto dia Ravalomanana ihany mazava ny lalakizorany teo amin'ny fiainana ny ainany ary vitany mampita ny fahombiazana azony amin'ny vahoaka malagasy tsy hosarotra amin'ny kandida atotry ny antokotiky Madagasikara io ny fanarenana an'Antananarivo ny olona afaka mandresy lahatra aloha amin'izao fotoana zao tsy hita mihitsy nanomboka na 1960 ny olona nandresy lahatra aloha hatramin'izao fotoana zao ny hitako sy ny ainako a de tsisy afa-tsy Ravalomanana ihany aloha atreto satria Ravalomanana tena ny aina tao anatin'izany atao hoe fiainam-bahoaka zany Ravalomanana tsy mba tsy ny aina tamin'izany any an-tranony ihany zany a fa raha fahitana anazy ety ivelany a Ravalomanana tena ny aina amina réalité zany tsy haiko ny fanazavana amina zava-misy
fa amin'izao fotoana zao tsy ilaina intsony ny cinéma fa tsara vita ny Antananarivo satria zao Ravalomanana ray tatana Antananarivo nanao an'le hoe afara nanao an'ireny fara reny de nanao de niditra lalao Ravalomanana nanohy miasa nataon'ny Ravalomanana izy io koa ny zanany fa tonga zay zanany miaina tao anatin'le fotoana ny siny nitondran'ny Ravalomanana sy madame lalao Ravalomanana mihitsy izy ny mahita Antananarivo ake zao olo sambatra io Antananarivo vily io ake ka vetivetika ny fanaovany anaovany io satria izy efa manana expérience fa raha ireto le olona mpampiresaka reto no tena azo hoe mpampiresaka daolina ka mpiazan'ireo ankoatra izay notsindriny ity mpanao politika ity fa tompona andraikitra ireo olo-pirenena ka tokony tsy ametraka fa tsy miraharaha izay fifidianana no ny fahadisom-pieverana fa naizana izano eo dia tsy ampiova ny fiainany hevitra sy fomba fijery diso izany hoy ny antoko vami satria ny politika ataon'ny mpitondra no mahatonga ny fiainany rehetra ho toy izao fifidianana ihany no ahafahana manova ny mpitondra tsy mahomby hoy hatrany Alphonse Rakotondrainy be fa mbola mitoy mandrakandro andry ny antsonjay atao amin'ny candidat izay arotsaky ny antokotiko Madagasikara ao an-tampon-tanàna ny Moramanga tsapa ny fitanilana eo amin'ny samy candidat raha zava-misy any antoerana tsy rariny hoy ny candidat any antoerana satria mitovy zo avokoa ny candidat rehetra na avy amin'ny antoko mpanohana ny fitondrana na mpanohitra ny fitondrana izany ankatoka izao fampelezan-kevitra izao na dia eo aza nefa izay antsonjay sy fitanilana izay dia tsy asakana ny fampafantarana ny vina sy ny asa atao amin'ny tanàna ny Moramanga izany hoy hatrany ny candidat faniry Andranomanalina sy Andranomanalina no mitatitra ny antsipriana izay vaovao izay tamin'ny fifidianana be ny tanàna ny taona 2024 no efa nanomboka ny sakatsakana natao tamin'ny candidat ny antoko tiako i Madagasikara ny rotsaka ho fidiana teto Moramanga raha tsy ahivina ny zava-nisy nandresy tamin'ny fifidianana be ny tanàna teto an-toerana ny candidat Ajo Andrianavony tamin'izany kanefa nolazaina fa nisy fikorontanana ny fifidianana nandritra io fotoana io ka nolavina ny fandreseny no mafisina tamin'izany fa asiana andiha ny faharoa ny fifidianana tany an-toerana saingy mandraka ankehitriny tsy tanteraka izany izao indray tsy navela nanao fampelezan-kevitra amin'ny lalam-pirenena faharoa ny candidat team taoriny ny fangatahana marobe natao tokony nandeha eraky nyty arabe rehetrarehetra ity indrindrindra fa ny RN2 izany efa nanao fangatahana izay efa ela dia ela fa tsy nahazo alalana isika andeha amin'io RN2 io amin'ny alavan'io RN2 io ka tsy maintsy nanao an'izao adaptation rehetrarehetra izao tsy mahakivy atsika izany fa ho tonga maro foana itsika amin'ny fotoana manaraka na amin'ny fotoana izay mbola ho atao indrindra fa amin'ny 11 décembre numéro 4 misy ny mizana tsindrinila hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko tiako i Madagasikara manoloana izany nanaja sy nanaraka ny lalàna ny candidat ny amin'ny fangatahana lalana amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny lalam-pirenena faharoa saingy nolavina izany etsy andaniny anefa mahazo manatanteraka fampelezan-kevitra eny anarabe tsy misy aia tsy misy teritery ny avy amin'ny antoko politika hafa ny zavatra somary nampalahelo fotsiny dia hita tokoa zany fa tena misy ny mizana tsindrinila eo amin'ny ataontsika hoe fanomezan-dalana an'ireo candidat zay mpifaninana ao anatiny zany fifidianana zany satria raha nanao fangatahana araky ny lalàna tokoa ny candidat-nay anao an'izany fanokafana ny fampelezan-kevitra izany dia raha antsika malala fa raha neto Moramanga angamba tsy misy ny lalana tsy mahazo an'izany antsoina hoe lalam-pirenena faharoa na dia niantoko ara ny tany amin'ny fa nina moa zany ny organisation taty amin'ny candidat hoe niezaky nitandro ny filaminana ny famovoizana dia tsy navely izahay nahazo ny lalana RN2 zay azoko lazaiko teo fa io ny lalana tokana mamakivaky an'ity tanàna ny Moramanga ity zavatra mampalahelo anatin'izany fa dia maheno zany zay izao fa androany ihany koa dia anao an'izany fampelezan-kevitra zany ny candidat mpifanina fa dia hiala avy any amin'ny ataontsika hoe iny mitomandavana amin'ny RN2 iny ny anaovan'ny zareo ny an'izay carnaval zay mandrapatonga ny amin'ny stèle ny 47
mampalahelo ihany mahita ny toejavatra ohatran'izany kanefa moa niezaka izay nanantotosa n'izay fampelezakivy izay ampilaminana sy niaraky ny toromarika izay nomeny ny tompona ndraikitra ara-panjakana eto tsy ataony amakivy izany satria fanomboana ny androany ary izay ihany koa dia manana fitokisantena dia eo aza nefa izany dia tsy asakana ny ambom-pon'ny kandida sy ireo vahoaka marobe mpiaradia aminy ampandrosi ny tanàna ny Moramanga ny zava-misy. Mahakasika indrindra izay tanàna ny Moramanga izay dia isan'ny commune tsy nanana be ny tanàna ny commune ny Moramanga tao anatiny 5 taona farany. Potika ny tanàna arak'izany lahara-pahamehana ho an'ny kandida izay atolotry ny antokotiko Madagasikara ao an-toerana aza Andrianavony ny anarenana ny renivohitry Bejanjano ity. Androany dia nisy ny fianambe sy ny diabe tao Moramanga ny arahana tamin'ny kandida larana fahatelo ao anatiny bileta tokana. Ndao rahantsika ny tato-baovao ny faniry Andrianarivo sy Andrera Kotomalala mahakasika izany. Ny antomboka teto amin'ny kianja Moramanga ambony ny diabe ho an'ny fampelezan-kevitra nampafantarana ny kandida larana fahatelo Ihaja Andrinavony eto amin'ny commune Moramanga ambony vohitra. Ny azo ny tsena ny Moramanga namakivaky ny tanàna n'Antanamandroa sy ny diabe ary ny farana teto Mangarivotra. Liana amin'ny vinanasany ity kandida laharana fahatelo ho fampandrosoana ny Moramanga ity ny vahoaka ny an-toerana. Tsy avelantsika ianjadiny fahoriany Moramanga hoy ny kandida Ihaja Andrinavony izay nanentana ho amin'ny fiara-miasa anarenana amin'ny fomba rehetra ny tanàna. Ankehitriny dia averina indray izany fa efa maro ireo tetikasa tiana iarahana aminareo ampandroso ity tanànantsika ity. Iara hitatana ity tanàna ity isika. Ataontsika ny fampandrosoana na amin'ny lafininina izany na amin'ny lafininina. Iembeny ny safiditsika fa maro dia maro ny sotasota sy ny alatra mety ho atao koa iembeny ny safiditsika arao maso tsara. Ny fanotrina tamin'ny tiko i Madagasikara Moramanga moa ireo mpikambana eo anivon'ny birao politika nahitana ny sekretera jeneraly sy ny mpandrindra ny antoko. Tsy misy afa-tsy ny fandehanana mifidy ary ny fandatsahana ny laharana fahatelo no vahaolana mpandrosoana ny tanàna ny Moramanga hoy izy ireo. Ihaja efa lany tamin'ny 2024 no mbola mafisitsika amin'ny alalan'ny latsabaty izay ataontsika dia itoy ny asa rehetrarehetra fampandrosoana sy fampivarana ity tanàna n'ity Moramanga ity anam-pelatananao ny fahefana matokony fanohananao zay. Rehefa tsy misy ady atrano, rehefa tsy misy loza dia tsy fahaiza mitantana. Zay ny mampahantra ny firenena ka aokotsika tsy ho voafitaka fa matoa ny firenena mahantra dia ny mpitondrantsika zay tsy mamely ary tsy mirarany vahoaka. Any ahafahana mametraka mpitondra nefa dia ny fifidianana. Anao mba tsy tratra ny mpitondra vendrana indray eto Moramanga fa manana mpitondra mahay vahoaka Moramanga miankina amintsika vahoaka no ahafahantsika mampanjaka ny mazava eto amin'ny firenetsika. Miankina amin'ny firaisan-kinantsika ny ahafahantsika manohatra ny tsirariny sy ny antsodray atao amintsika vahoaka. Ka raha fa te hiala ianao amin'izao fahoriana sy fahantrany izao atombohy aloha zany amin'ny 11 décembre ny firaisan-kinantsika tongava afidy amin'ny candidat numéro 3 Ihaja eto Moramanga. Izay ihany koa no hiampitantsika tanteraka ao anatin'ny vaovao mahakasika ny fitantanany raharaham-panjakana sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Tokony ahatsapa tena anova famindra ny fanjakana malagasy manoloana ny fomba fitantanana any firenena. Lalina loatra ny tsy fampitokisana eo amin'ny vahoaka entina sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Any ka atahorana teraka etsy-bahoaka avokoa. Izay fanapahan-kevitra tokony horaisina amin'ny tena fampandrosoana ny firenena hoy ny mpanao politika sady masivo ny Madagasikara teo aloha Paraina Auguste. Porofony izany ny tsy fahazahoantsika ny findramam-bola FEC sy ny FRD avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI.
fifanarana na fampindramam-bola vaovao anefa no natao rehefa tsy tanteraka ilay teo aloha do rahantsika ny tady vaovao eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince. Osahirana ny firenentsika manoloana tsy fahaiza mitantany mpitondra malagasy izao. Porofony zany ny fitsipapitokisana ataon'ireo mpamatsy vola any Madagasikara hoy Paraina Auguste. Zary mialoka ambany fiarovan-tseza ny fomba fitantanana ny firenena fa tsy tombotsoam-pirenena hoy hatrany Paraina Auguste. Tsy mahagaga raha mitsipaka ny fanomezana vola amin'ny alalan'ny feka sy ny FRD ny tahirim-bola iraisam-pirenena hoy hatrany fanazavany. Iteraka fahatarana amin'ny fandrosoana nefa izao zava-misy izao hoy ihany i Paraina Auguste. Retraité ny question voalohany de 8 eo indray amin'ny décembre raha ohatra ny hoe ataontsika hoe nanao amin'izay ny fitondrana nanao rattrapé nanao rattrapage amin'izay zany de 8 eo fa sinon io zany de tsy maintsy misy zavatra fiatraikany any io manko zao le hoe nampiana indray ny subvention makana ny zirama hoe am'le resaka gasoil 600 millions d'ariary moa zegny par jour igny de le 18 milliards agnatin'ny volany raiky zany de miampy indray zany subvention io de misy subvention matao zao de hoe mody subvention atao hoe amin'ny équipement le izy panneau solaire ino nefa de subvention any gn'agnaran'izay zavatra rehetra zany zay zany mety ho fiatraikanyio mety lasa ohatra tam'le fake tam'y farany igny esy tsy vita jusque tam'y farany de nanao fake vaovao ndresika anio nanao fake vaovao ndresika zay fa misy zavatra sy tratratsika foana le zavatra atao hoe conditionnalité na hoe ny lettre d'intention nataosikany sy voaraka sikany koa le izy zay mety momba zavatra isy eo raha efa nametraka vahaolana taloha ny fanjakana dia tsy nitranga izao olana amin'ireo mpamatsy vola izao. Tsy sarotra ihany koa ny fanatanterahana ireo fifanarahana nataontsika tamin'ny mpamatsy vola io raha toka nisy marina ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Sy araka le izy satria mataotra ka resaka mesure impopulaire megny maro amio de mataotra izy crise sociale mataotra rotaka grève n'olo tanao teo voanandegna de lestage de satria sy nalefa ny subvention rano de lasa le olo manao grève isaky fokotany sy mahazo rano sy mahazo ziro de hoe allo ividy ampadanany indray le machine ria ambomanambola ry de misy 600 millions de ariary ny par jour no ampiasaigna amio satria zay mesure impopulaire le izy io foana resako amy voalohany oa ohatrany naretina io raha mbola zavatra kelikely izy ohatra paracetamol tokony havita anazy misy avoagna anazy raha mitaraika sika defa milaligny le arety de lasa misy manao fanafody hoe mety perfusion atao anazy angambany hoe sérum sy namana zay nge io fa tokony zavatra efa nisaboy sika efa be io aretina io izao sika vao manao anazy efa sarotra be de mataotra nefa fazakana fitondrana mataotra n'le rotaky mataotra hoe ity rotaky ty zao de aonganay ty zavatra ty de zay agnatin'ny lohany izy koa zany sy misy ataontsika ny hoe fanaragna hoe adhésion populaire fa misy adhésion populaire mety hoe magnaraka le olo de samy miafy daholo leo rehetrarehetra efa sisy an'izany sony satria efa sy matoko sony zany le olo sy matoko an'le fitondrana. Raha tsy aivina dia isa fangatahana nataon'ireo mpamatsy vola ary nekeny fanjakana malagasy kanefa tsy nitanterahana ny momba ny jirama ny amin'ny tsy fanomezana tosika arabola ho an'ity orinasa ity intsony. Ankoatra izay ny fampiakarana araka ny tokony ho izy ny vidin'ny solika eto amintsika saingy matahotra etsy bahoaka ny fitondrana ka nahatonga ny tsy fahatanterahana ireo fepetra maro izay napetraky ny mpamatsy vola kanefa nekena ara-taratasy tsy izy vahoaka atahorana itrotra eto amintsika raha nanao ny marina hatrany amin'ny voalohany ny fanjakana saingy efa lalina ny tsy fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ka izao no vokany seza daholo anefa no ao ambadika izany ary ny vahoaka hatrany no mizaka ny voka-dratsy ataon'ny fanjakana hoy hatrany i Paraina Auguste. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa teratany somaliana 70 no niala tany Somalia ny 2 Novambra lasa teo ka sambokely roa ny nitondra azy ireo. Atreto anefa araky ny vaovao de tsy hitapopoka ny iray amin'ireo sambo roa ireo izay nitondra pandeha miisa 7 ilay sambokely iray hafa izay nitondra pandeha 2 kosa no hitan'ireo mpanjony malagasy ka nentina tany amin'ny nosy Iranja ireo sisa velonainy. Olana ara-teknika no narendrika ity sambo ity raha ny fanazavana ireo pandeha raha ny fanazavana ihany dia misy reny mpianakaviana roa maty teny Afovoandrano ka voatery narena Andranomasina mialohany tongavana tao Iranja. Rehefa tonga tao Iranja indray dia vehivavy 5 hafa koa no namoy ihany. 5 sisa ireo velonaina lehilahy ny 10 ary 5 kosa ny vehivavy. Ny kasa yazo ny Mayotte ireto sambo ireto raha ny vaovao ihany.
ankoatr'ireo olombelona moa dia nisy entana enti-tanana enina sy afinday roaporo niaraka tamin'ity sambokely ity ny antsona atao iranja. Fa hataorian'ny rotsakorana omaly ariva dia dibo-drano tanteraka ny arabe ifamezivezen'ny-ponina etsy Manarintsoa. Vokany niteraka fatiantoka ho an'ireo mpivarotra amorona arabe izany noho ny tsy fahafahan'ireo mpividy mandalo ka manjifa ny entana. Miantso ireo manam-pahefana miandraikitra izany arak'izany ireo mpivarotra mba hijery sy ny vahaolana mahakasika izany. Indao arahantsika ny tati-baovao ny sitraka Vaovao Mbs eo amin'ny sarotsindratsariny ny aro-tanjona. Fatiantoka fahoriana no mianjady amin'ireo mpivarotra etỳ Manarintsoa taorian'ny fiavian'ny orana omaly. Voarotsakorana voalohany kanefa tena dibo-drano tanteraka ny arabe ka voasakatsakana ny fitadiavam-bolan'ireo mponina. Manay ihany koa ireo mpivarotra ny amin'ny fotoam-pahavaratra noho ny fahitana izao zava-misy izao. Ny fitadiavam-bola tsy maintsy atao izy ireo kanefa noho ny fitobian'ny rano etỳ an'arabe dia tsy mandrisika ary tsy mampazoto ireo mpanjifa intsony ny mietsena ety. Vokany miaina araka izany ny vola miditra. Lasa miodina ilay olona ohatr'izany dia lasa tsy dia malafo firy izay ohatr'izany izy io dia efa tsy maly izao raha ny tena izy amin'izy tokony horitra mandra-parain'ny andro fa tsy hetsina ilay dalina dia mijobodrano foana isan'andro e tsisy amaina amin'ny mahitsy ny mandrapa-tapitry ny fahavaratra. Ety moa zany mamparitsa iva azy dia matetika na tsy dia misy orana ary fa zavatra ohatrany hoe zavatra madinidinika dia efa matetika ohatr'izao foana ny ety. Imagine fotsiny hoe maly iny zao vao orana ohatran'ireny zany miseho dia efa ohatr'izao ny zavatra iainan'ny mponina ety. Na ny olona mitady vola amin'le toika hoe mpivarotra ety amoron-dalana kely arany mijaly mandeha tongotra moa ianao miantsena mijaly tsy hita zany izay iainana. Neo nefa tsy maintsy hivoaka ny trano ianao fa tsy afaka hoe hijarina fotsiny eo ianao mitady vola sy ny tsetsika. Fiantraikany mihitsy ilay izy satria ohatra zao hoe olona tokony hiampita tahaka aty vidy eto aminay dia lasa tsy afaka miampita izy satria tsy tehiroboka ny rano izy tena misy fiantraikany izy tena manimba tsena mihitsy. Ilaina ny fandraisana andraikitra izao toetra raha izao ary koa andaminana ny sosialim-bahoaka ny fotony sy ny fijerena ireo faritra iva amin'izao indrindra ny vanim-potoana ny fahavaratra. Dia tokony mba hisy hijery ihany zany satria mijaly be ilay olona ety na miantsena ary ilay olona zao lasa ohatrany hoe na tsamin-tsena raha tsy dia mandeha miodina mitady lalana mipitapita eo. Dia mba tsy zany mba zavatra mangatana zany mba eo amin'ny mpitondra zany mba hijery akaiky mihitsy zany momba n'izao kamazo zao zany satria mampalahelo zany ety ambany tanàna zany tsy mba misy mijery mihitsy mba hoe tolo-tana ho zany ho an'izay olona rehetrarehetra zany izay manam-pahefana rehetrarehetra zany izay afaka mba mandray andraikitra tsy voatery fa ho hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra zany mba angatana io zany mba hijery ale ka ohatr'izao zany tena mampalahelo zany. Zay zany mba tena hoe manetana an'ilay tompona andraikitra izay tompona andraikitra amin'ity tanàna Antananarivo ity mihitsy zany mba tiana hoe hijery anay aty ambany tanàna satria rehefa fahavaratra ohatran'izao dia tena mijaly izay na ny tsenanay raha maty nefa ny fitadiavana efa mafy varotra ianao tsy mahalafo dia mbola misy an'io rano io indray dia vao maika fijaliana ny anay madinika zany e. Tompona andraikitra mandray ny andraiky ny feno no ilaina ialana no mety ateraky ny loza isan-karazany indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra. Ankoatr'ireo tompona andraikitra ara-panjakana dia manana andraikitra lehibe koa ny mponina. Ny mpivarotra amin'ny fitandrona ny fahadiovana amin'ny manodidina azy tsy hanary ireo fako amin'ireny lakan-drano ireny hisorohana ny fahatsetsena ka hiteraka tondra-drano toy izao. Raha ny vinavina ny mpamantatra ny toetry ny andro dia mbola haharitra 3 andro ny rotsakorana izay nanomboka omaly. Izay ny eny amin'ny fokontany Manarintsoa fa eny amin'ny fokontany Andranomanalina kosa indray dia voaingana ary tsy nandingana volana maromaro akory ny fanadiovana ny lakan-drano teny amin'ny elakelan-trano n'Andranomanalina. Vao nilatsaka nefa ny orana dia miverina toy ny tsy nisy fanadiovana ny zavatra-tranga eny an-toerana. Etsy an-dany ihany koa ny tsy fitandrona ny fahadiovana izay andraikitry ny tsirairay ihany koa raha ny fanazavana sy ny fanadiadinana nataon'ny sitraka Vaovao Mbs sy ny aro-tanjona. Vao tsy ela akory no nodiovina ny elakelan-trano n'Andranomanalina saingy taorian'ny rotsakorana omaly dia niverina tamin'ny laoniny ny loto ka dibo-drano ny lalan'ny mponina.
caractériara le sarety tamin'izay. Ny fandraisana anjara ny zava-dehibe hoy ny fiteny izay. Tsy nandaitra ny fanadiovana natao tao an-toerana ka manany ho toy n'izao ireo mponina. Eo ihany koa ny tsy fampiny fahatongavan-tsainan'ireo mponina ny amin'ny fitandrona ny fahadiovana. Tsy hisy kosa ny fahadiovana tanteraka hoy ireo mponina raha vao tsy miaingy fotona ny fanadiovana. Anisorana ireo faky sy loto ao anaty lakan-drano. Io zany tsy hisy fiovana mihitsy fa omaly ihany tonga teny commune dia eo ihany eo dia io ndray fa miverina le rano be. Tsy io zany tsy raha tsy mila tsy solution zany mihitsy zany io raha tsy tonga dia amboarina hatrany amin'ny fotony mihitsy. Io tonga dia ampiakarina lalana io tsy hisy fiovana zany omaly tsy miova ihany. Tena misy fiantraikany na vidy ary mandala amin'io tsisy mandeha tsony ny olona tonga dia tapaka ny lalana. Ale izy zany nisy nanentsina taty dia tsy hisy fiovana mihitsy. Moa le commune koa tsy niasa tsara tamin'le izy, tsy nanao hatramin'ny faran'le izy. Mety misy asa hafa natao angambany dia tsy vitany hatramin'ny farany taty aminay. Tena fijaliana za zao tokony hivarotra hitsy ny tsenako rano be le izy dia tsy afaka mivarotra. Tena mijaly izay fa mikatona fitadiavam-bola nefa izay mamelona zaza kambody. Nitondra ny teny fanentanana araka izany ny mponina ho an'ireo tompona andraikitra. Ny mba hitadiavana vahaolana mandaitra sy maharitra hisorohana sy hialana amin'izao fahoriana izao. Mba mampalao an'ny tompona andraikitra ambony any zany mba hijery anay ity fa ty raha tsy amboarina mihitsy ty lalana ity zany tsy mety tsy afadrano foana mihitsy izay fa vao manomboka ny olona dia ohatr'izao foana. Dia mba miangavy aminazy mba hijeriny ety ambany ety zany mba hanao an'ity hanamboatra an'ity lalana ity mihitsy. Moa efa projet andry zareo kokoa le hoe hanao an'ity lalana ity. Mba manentana ny eo ambony zany mba mila fijerena ny ety ambany tanàna fa tena mamay be ny rano ety. Tsena tsisy zay nefa ny mamelombady amanjanaka. Mila fahatsapahatena avy amin'ny sambatan'olona ny fitandrona ny fahadiovana. Mila fandraisana andraikitra ihany koa avy amin'ireo antanatohatra hisiana fanapahan-kevitra sy asa mipaka amin'ny isan-tokantrano. Tapitra ny fampalalam-baovaontsika tompo kilasy tompoky vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoka.